misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya. Fanomerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity anio ity. Mirary ny soindrindra hatrany ho antsika tsirairay avy ary mba hitombo finoana hatrany ane isika fa tsy amin'ny fisalasalana ny amin'ny fahamarinana ny ten'Andriamanitra. Alohan'ny dirantsika amin'ny ten'Andriamanitra anio ary dia hivavaka isika. Toa malala ao misaotra anao izay fa mena izao fotoana izao indray fa ny mandinika sy mianatra ny fahamarinana avy aminao tomoera ao anatinay araoka ny fanahinao rery ihany mandresy lahatra anay. Aoka hiala ny fisalasalana rehetra fa hifantoka sy hitombo fahamatorana amin'ny fanarahana anao izahay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohaten'ny lesonantsika androany dia manao hoe nampianaran'i Jesosy ny mpianany. Nanomboka nanao fampianarana maro manokana ho an'ny mpianan'i Jesosy rehefa lasa tokoa manko Jodasy. Miavaka ao amin'ny filazantsara io ny ao amin'ny Jaona 4:10 fa nirian'i Jesosy lalina ny ankalazana ny ray ao aminy. Asongadiny fa mifamatotra amin'ny voninahitry ny ray ny voninahitry ny tenany. Maneho ny toe-ten'Andriamanitra sy ny fitiavany amin'izao tontolo izao ny fahoriana efa hiaretan'i Kristy sy ny herin'ny fitsanganana amin'ny maty. Fantatr' Jesosy fa ho tonga faingana ireo tranga manaraka ireo ka niriny fantatra ny ahavonina ny mpianany. Tiany ny ankatoavan'izy ireo ilay didy vaovao dia ny fankatiavan'izy ireo. Tsy dia vaovao tsy akory io didim-pitiavana io saingy ny etrehan'i Kristy hatramin'ny fahafatesana dia fanehoam-pitiavana lalina tsy mbola fahita hatramin'izay. Samy nanome heviny vaovao ny fitiavana na ny fanasan-tongotra na ny hazo fijaliana. Ilain'ny izao tontolo izao ankehitriny mihoatra noho ny hatramin'izay ny fanehoana ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny olona. Raha teo ampiresahana ny amin'ny tokony fankatiavan'izy ireo Jesosy dia ny ahafantatra izay nalehan'i Jesosy ny nahaliana ny mpianatra kokoa. Mitohy avy hatrany ao amin'ny Jaona 5:12 ny voalohany hatramin'ny 9 ny tantara rehefa avy nanontany an'i Jesosy tamin'ny mpikirizany Petera momba ny toerana izay alehany. Zavain'i Jesosy ao amin'ny fahafenony kokoa ny anjara miandry azy sy ny mpianany. Nandeha azy Jesosy dia karaza mpifandraisana eto kokoa sy mora hiainana kokoa ny natolo ny mpianany sy ireo mpino taty aoriana. Mahazatra antsika manko ny mieritreritra momba ny fiavian'i Kristy fanondroany sy ny fonenana mandrakizay izay amboarin'Andriamanitra ao antsika rehefa mamaky an'ireo andininy ireo. Kanefa raha mifantoka amin'izany fotsiny isika dia tsy hahita ny fifandraisana manan-danja eo amin'ny fifampiresahana sy ny tranga manodidina an'izany. Ny hoe ao an-tranony raiko dia fitohizan'ilay fandraisan'i Jesosy sy ny fanompony antsika izay rehetra ny angan'ilay fanasan-tongotra. Koa tsy amin'ny fiavian'ny fandroany ihany fa dina ankehitriny izao ny tian'i Jesosy hiara-mitoetra aminy isika. Tsy mampiendanja ny fahamarinan'ny teny fikasan'ny faratampony tsy akory izany saingy ny fiarahantsika mitoetra ho aminy mandrakizay ny ananitra dia tsy inona fa fitohizany fiarahany mitoetra amintsika ankehitriny. Dia mba ho tanteraka aminao tokoa anie izany hitombo fanatrehan'ny tompo, hitombo finoana ary manomboka izao dia tsaroa fa miara mandeha amin'i Kristy isika. Amen.
to malala ho misaotra anao zahay eny amin'izany teninao zany hiara mandeha aminao tokoa no irinay koa dia aoka zany hiverina ho an-tsainay sy fanirianao am-ponay mandrakariva amin'ny alalan'ny fanainao masina fa efa miara miaina aminao zahay tano izahay ho anao ary aoka hanana fikirizana sy fahafaham-po hatrany aminaran'i Jesosy amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.